tafiditra anatin'ny fitsidihan'ny filoham-pirenena ny faritra tokoa no ranonay taminy taty amin'ny faritry Angavo Mangoro loatra izay ato moa ny andriamatoa gouverneur mitarika an'izany faritra zany eo solombavambahoaka ihany koa amin'ity toerana ty miaraka ato amin'ny taleny usine militaire ny ato amin'ny usine militaire moa dia araky ny fantatsika anisan'ny orinasa miaramila mamokatra an'ireo ataontsika hoe produit stratégique zany ohatra amin'ny fanaovana an'ireny bala reny dia zay no nitsidihana taty atao ihany koa ny fijerena ny zava-bita toy ny champ de tir électrique izay manara-penitra tokoa ary ahafahandreo miaramila antsika miofana anatin'ny fenitra izay tadiavina zany ary izy io dia manara-penitra tokoa satria sambany eto Madagasikara zany tsika manana champ de tir izay atao hoe anisan'ny hoe raitra dia raitra tokoa izay heverina fa hitarina any amin'ny toerana sasany fampiofanana miaramila ny fametrahantsika an'izany polygone de tir zany. Dia misaotra manokana ny gouverneur ny faritra sy andriamatoa solombavambahoaka satria izay natao hoe action civilo-militaire fiarahantsika vahoaka sy ny foloalindahy miara-miasa miara-misalaha mba hampandroso ny faritra amin'izay toerana misy antsika rehetra sy amin'ny zavatra anantsika sy indrindrandrindra koa amin'ny fahaiza-manao antsika mba ho lasa faritra tena manana maha-izy azy ny faritra Moramanga izay fantatrareo tsara fa teto moa no nipoirin'ny tolona 770 araka ny tenenin'andriamatoa filohan'ny repoblika teo hoe vahoaka tena manana ny maha-izy azy ary vahoaka tena matanjaka tolona tsy manaiky lembenana izay ny vahoaka eto Moramanga ary amin'izao coronavirus zao dia mbola mamerina ny tenin'ny andriamatoa filoham-pirenena tao hoe mandresy ihany koa ny coronavirus ary andriamatoa gouverneur moa dia miteny hoe 0 cas zay no fenitra tratrarina. Misaotra betsaka.